Salama daholo eo manao ity vidéo ity indray tsy ny angina manoloana ny fanendrena an'Andriamatoa Hery-Tsalama Rajaonarivelo au Premier ministre omaly izay mazava ho azy moa zany fa ny député araky ny lalàna no nanendry azy. Ny anombohana anazy dia izao hoe vao nivoaka ny anarany dia efa nisy ny fanehoan-kevitra marobe teo amin'ny samy malagasy, tsy ny tany toerana ihany fa ny vahoaka maro manerana ny Madagasikara. Misy antony ao fa tsy tonga ho azy izany. Voalohany indrindra aloha dia izao, aoka tsy ho raisinareo tahaka ny zazakely ny vahoaka malagasy. Ka ho ataonareo hoe satria ve miaraka maka sary amin'ny Ravatomanga, satria ve miaraka maka sary amin'ny Naina Andretsitoaina, satria ve miaraka maka sary amin'ny Rajoelina dia bras droit-ny na ohatr'izao na ohatr'izao. Aleo azava ny resaka fa tsy any amin'ny fiarahana maka sary no olanay. Na miaraka maka sary amin'izy izy, na miaraka maka sary amin'izy izy dia tsy any no olanay. Ny olanay dia les personnes mihitsy. Zany hoe ilay Hery-Tsalama Rajaonarivelo mihitsy no olanay. Satria izao tsy niandry ela akory fa minitra foy tao aorianany nanendrena azy dia nivoaka daholo ny passé maloto ny ity lehilahy ity. Tsy haiko hoe mba nijery an'izany ve nareo député reo alohan'ny nanendrena ity olona ity au Premier ministre. Sady hoe ny olona fotsiny amin'ny hoe manam-pahaizana izy, manana expérience amin'ny relation internationale izy, manana expérience amin'ny resaka économie izy, manana expérience any amin'ny fifandraisana amin'ny Banque mondiale sy ny bailleur de fonds rehetrarehetra izy. Izay ve ny tena critère tokony nandraisanareo au Premier ministre? Fa raha izay manko dia izao, betsaka ny malagasy aleo tonga dia hazava ny resaka, manana fahaizana fa ankoatr'izay dia olom-banona sy olona tena hoe mijery izay tena ho tombotsoan'ny vahoaka. Raha tsy resaka afa-tsy ny KNAPS ohatra dia fantatrareo tsara fa voatonona tao anatin'ity aferan'ny KNAPS izay namoahana vola be tsy toko tsy foroana izay nahatratrany amin'ny 55 milliards ity ny anarany, niaraka tamin'ny Naina Andretsitoaina sy Mamy Ravatomanga mazava ho azy. Fantatrareo tsara hoe inona izany KNAPS zany tsy société privée zany, tsy société Andravatomanga zany, tsy société Naina Andretsitoaina zany ka hoe géren'ny olona mahay lalàna ara-toekarena tahaka ny Hery-Tsalama Rajaonarivelo fa volany be antitra zany. Aleo hazava ny resaka. Manarak'izay resaka Madaray, izay efa fantatritsika tsara hoe inona zany. Tao anatin'ny conseil d'administration an'ity Madaray ity izy. Ary mbola voatonona ihany ny anarany Naina Andretsitoaina, Mamy Ravatomanga, izay mbola niampy an'ilay karana izay tena influent be ao Madagasikara, SNIRJ, tsy haiko izany ve ny fanoonana anazy, groupe action, tompony Telma. Fantatrareo tsara ny influence an'io lehilahy io nandritra ny fitondrany Rajoelina sy Ravatomanga. Ary mbola voatonona tao anatin'izay koa ny anarany tamin'ny 2020. Raha tsy teny afa-tsireo dia mametra-panontaniana aminareo député hoe olona ohatr'izany ve no napetrakareo
ho praiministra. Aleo azava ny resaka fa raha nytolona tena kanja ny vahoaka dia ny masony voalohany indrindra dia ny fanovàn-drafitra. Marina tsy manambany amin'izany resaka ekônômia izany aho hoe mila fanarenana Madagasikara, tsy diso, tsy lavina. Fa izay ave no maika indrindra satria efa izay foana le politika 80 taona lasa izay anarina ny toe-karen'i Madagasikara. Fa nitondra Madagasikara taiza? Nitondra Madagasikara taiza izay firotorotoana ny amin'ny hoe Banque mondiale, firotorotoana ny amin'ny hoe relation internationale. Maninona aloha tsy ny fototry ny problème, ny masimasoana. Izay raha teo no nahitrikitrika ireo olona rehetra, malagasy rehetra maneran-tany, tsy ny tany Madagasikara any fa manerana izao tontolo izao, ary na ny olona tsy niresaka momba izany rafitra izany ary dia ny resaka izany ihany koa. Satria fantatra fa izay no olana indrindra ao Madagasikara, tsy nampandrosan'i Madagasikara. Dia fisian'ireo rafitra rehetra corrompu, aloha dia azava ny resaka corrompu hatramin'izay. Rehefa voaova ny rafitra, mandeha ho azy ny fanarenana ny toe-karen'i Madagasikara. Mbola miteny any aho hoe tsy manambany mihitsy ny anarenana, fa mila jerena aloha hoe inona no fond an'ilay problème mahatonga le toe-karena tsy miakatra, tsy mandroso, ka mahatonga vahoaka malagasy mbola mijaly fatiran'ovana ny fisian'ireo rafitra corrompu ao Madagasikara ireo. Dia ity olona nofidianareo ity ve no eritreretinareo hitondra izany fanovàn-drafitra izany, alors que olona tokony ao anatin'ny olona izay ho anketena ny amin'izany fanovana rafitra izany. Satria mariako tsara fa akoatran'ny ireo institution izay mazava ho azy fa corrompu ireo, tahaka ny CNI, ny HCC, ny BAC, ny Bianco sy ny rehetrarehetra ireo, mahagaga moa fa hatramin'ny hoe pôle anti-corruption nefa corrompu. Satria inona ny antony? Fantatritsika rehetra ny antony. Misy olona ny gérer azy tao. Fa azo lazaina ihany hoe tsy tena hoe marionnette fa ohatrohatr'izay mihitsy raha azo ilazana azy. Dia mbola izay fitondrana efa tsy nahomby izay ve no mbola eritreretinareo ho atao amin'ny indrenareo an'ity praiministra ity. Satria izay mbola averina ihany fa tsy io mihitsy no hitondra ho amin'ny fanovàn-drafitra. Tsy afaka sady ho juge io no parti. Zay dia aoka zava ny resaka. Akoatran'ny hoe bras droit ezao tsy an'ny olanay. Fa ny zavatra fantatray dia tafiditra tao anatin'ny famiravrana Madagasikara izy, tafiditra tao anatin'ny fampantrana Madagasikara, zay no azo ilazana azy, satria miara-niosona tamin'ireo olona ireo izay tena isan'ny namiravira sy nandripaka ny volam-panjakana sy ny harem-pirenena. Dia izany ve ny olona hovidianareo praiministra? Tsia tompoko, tsia, tsy manaiky an'izany zahay. Anao tamberina kely fotsiny tamin'ny 2018, fantatritsika tsara ny tantara, tamin'ireny hetsika député 73 ireny. Rehefa nandeha ny hetsika dia nifara tamin'ny fandravana gouvernement. Izany hoe Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia mbola nitondra teo ihany fa ny gouvernement niova. Ka nitarika ny fametrahanareo député, mbola ianareo député ihany, no nametraka ny Tsay Christian tamin'izany fotoana izany. Résultat, efa fantatritsika rehetra. Nijanona praiministra teo Tsay Christian mandra-pialan'ny fitondrana Rajoelina. Fa ny nametrahanareo azy tamin'ny 2018 tao anatin'iny gouvernement de consensus iny no bolo varangezabe.
izay nitarika ny fipetrahan-Rajoelina sy Ravatomanga mazava ho azy teo amin'ny fitondrana. Marina fa tao anatin'le gouvernement de consensus tamin'izany fotoana izany dia nisy minisitra amina parti maro. Zay moa zany le but. Fa nahavita zavatra ve nareo reo? Nahavita zavatra ve nareo député tamin'izany fotoana izany? Tsisy ninona vita nareo. Fa nigodana ny lalan'ny tsay Kristian nametraka an'ireo institution pourriture rehetra ireo. Ny CNI tao anatin'izany, ny HCC tao anatin'izany sy ny rehetrarehetra. Tsisy ninona vita nareo. Donc, responsable, tompoko, responsable ny fahalan'Indrajoelina nareo nametraka ny tsay Kristian tamin'izany fotoana izany. Nareo député reo. Aleo azava ny resaka. Responsable noho izany nareo ny fahoriana izay nentin'ny malagasy nandritra izay fitondran-Rajoelina sy Ravatomanga izay. Satria tamin'izany fotoana izany tsy nanana eritreritra izay anatsara rafitry nareo. Anala ny fon'le problème inona mahatonga an'ity Madagasikara ity mbola ao anatin'izany fahoriana sy fahantrana izany. Dia izay ny antony. Nitondra ny ngidy sy ny jaly malagasy. Tao reo olona marobe izay nigadra tsara-drariny. Tao reo vahoaka marobe izay niaritry ny fahoriana sy ny fijaliana tamin'ny tsy fisindrano sy ny jiro sy ny rehetrarehetra. Fa nareo député dia aleo azava ny resaka fa tsy tao anatin'izany olona nigadra zany nareo. Satria izao nanana ny immunité parlementaire nareo. Azo lazaina hoe tsy tao anatin'ny olona nijaly nareo. Satria olona izay isany manana moyen koa nareo mihoatra amin'ny saramabe vahoaka ny amin'ny resaka jiro sy rano. Tsy tao anatin'izay tena nijaly koa nareo ny amin'ny fitsaboana ny tena nareo na ny havanareo na ny zanakareo satria manana moyen koa nareo. Tsy tao anisan'ny nijaly koa nareo na fampianarana ny zanakareo satria manana moyen nareo. Ny akamaroanareo ara dia any andafa ny zanakareo ireo mianatra fa ny vahoaka malagasy dia miahatra ao. Izany ny vokatry ny choix izay nataonareo tamin'ny 2018. Dia mbola izay scénario izay ve tsy azo tsintsoniavina mihitsy fa tena hoe même scénario mihitsy sika izao. Tsy afaka nanao ninina ery Rajaonarimampianina tamin'izany fotoana izany na Irivo Rakotovao izay nitondra ny fahefana vonjomaika rehefa nametra-pialany ery Rajaonarimampianina ilatsaka filohan'ny Repoblika. Tsisy ninona vita an'zareo. Dia nikodana ohatr'izao tsay Kristian nametraka an'ireo olona rehetra satria nanana objectif izy dia nametrahana Rajoelina coûte que coûte teo amin'ny fitondrana. Tsy nahavita ninona. Niaritra ny vokatra izany ny malagasy. 2025 nitolona ny vahoaka malagasy, nitolona ny tanora, nanao ny antso zavatra, namo ny ainy, niaritry ny ratra, niaritry ny bomba lacrymogène. Nahatongavana tamin'ny fanalana ny Rajoelina sy Ravatomanga. Tena hoe nahatsiaro tena soulagé ny vahoaka rehetra tao aorianan'izay. Fa de courte durée ihany satria dia averinareo indray ny scénario 2018 amin'ny fametrahanareo any Hery-Tsalama Rajaonarivelo ho Premier Ministre. Tsy nifanaraka tamin'izany tsika. Tsy nifanaraka tamin'izany tsika ary tsy miraitso-kombakomba aminareo ny amin'izany zahay. Ka zavatra angatahanay dia izao hoe aza provoquenareo ny vahoaka malagasy. Fantatrinareo tsara rehefa tena vonona ny vahoaka malagasy dia tena tsisy zavatra nampiangotra azy tsony. Ireo tanora marobe izay hoe andray an-tanana ny amin'ny fanafahana Madagasikara tao ambany vahombon'ireo olo ireo. Tsisy nahasakana.
na bomba io na basy réel io na inona ka mitena nareo aza provoquer-nareo ny tanora, aza provoquer-nareo ny vahoaka malagasy. Ratsaivina ane dia zao hoe tsy nareo député mihitsy marina fa nareo député no nahatonga ny filoham-panjakana colonel Mikael teo amin'ny toerana io. Fa efa taty amin'ny vodiny indrindra izany. Fa tsy nareo mihitsy no tena kianja sy nitarika faharavana izao fitondrana izay efa tena hoe nampangirifiry ny vahoaka izao. Tsy nareo reo. Efa tany amin'ny farany chaîne nareo. Efa vita ny tena kianja, vita ny tanora ny tolona, nanala Andravatomanga sy Rajoelina, voniditra tamina procédure ny empêchement nareo. Na tonga ny filoham-panjakana colonel Mikael teo amin'ny toerana. Ka tsy nareo député 100 no mbola amaritra indray ihany koa ny fiainan'ny malagasy 30 tapitrisa. Tia. Efa nanao erreur nareo tamin'ny 2018 nametraka ny tsay teo. Aza averinareo tsony ny erreur 2018 amin'izao 2025 zao. Fa efa nisy fahoriana no lalovan'ny malagasy. Tao anatin'izay ny sacrifice mandra-pialan'ireo teo. Ka ninona argument entinareo manohana an'io dia tsy mila an'io zahay satria efa fantatra ny finalité an'io fa hitarika ny amin'ny fiverenan'ny sanatriany izany Rajoelina sy Ravalomananga eo amin'ny fitondrana. Efa manomboka mivoaka daholo indray ny compte fako ny Rajoelina zao mahazo aina mihitsy amin'izao. Vao lany député, vao lany prime ministre fotsiny io lehilahy io. Mahazo aina tsara izy amin'izao. Dia mbola ianareo indray ve no amerina izany. Efa navelanay ny elokonareo ny erreur nataonareo tamin'ny 2018 nametraka ny tsay. Fa tsy ho avelanay kosa nareo amerina ny erreur izay nataonareo tamin'ny 2018 amin'izao 2025 izao amerina fitondrana corrompu hitantana Madagasikara. Ka aminay dia marina fa maika ny hoe fanarenana ny toe-karena. Fa maika lavitra noho izay ary izay no nidradratra dana tena kianja dia ny fanovana rafitra. Any farovana rafitra dia mianga amin'ny fanaovana enquête ireo izay rehetra na miraviran'ity Madagasikara ity. Ary isan'izany ity Eritsalama Rajaonarivelo ity. Dia mbola averina efa sady tsy ho afaka juge io no parti. Dia aleo azava ny resaka. Mbola averiko ihany. Aza provoquer-nareo ny vahoaka malagasy. Aza provoquer-nareo ny vahoaka malagasy. Dia mbola tsy rasa lavitra. Dia mbola tsy rasa lavitra. Mba tsy amerenanareo indray ny safidy izay nataonareo tamin'ny 2018. Dia mbola afaka mirectifier izao zavatra izao nareo.